teneniko dia ny école Petit Irery any no manana ny classe Confucius eto Madagasikara. Inona moa ny atao hoe classe Confucius? Classe Confucius dia misy izy io amina firenena maromaro zany misy ny classe Confucius io, ary mampianatra ny teny sinoa izy io, zany hoe manome teny vaovao hafa ankoatran'izay mbola tsy hain'ny olona amin'ny ankapobeny. Raha manala fa ny teny sinoa teny be mpiteny indrindra maneran-tany, nefa mahatonga an'izay dia tsy mitsahatra, manitatra, mampianatra, mizara fahalalana foana ry zareo sinoa. Ka androany dia napiditra ny mpianatra pôlisy andihany faharoa izahay, andihany faharoa. Dia ireo hitanareo pôlisy be dia be fa maninona izy ny liana hianatra, satria raha malala fa rehefa mahay fampiresaka ny olona rehefa mahay fampiteny ny olona, rehefa mahay fampitafa ny olona, dia mivaha ny olana raha misy olana, ary raha tsisy ny olana dia sady mitombo fahalalana, mitombo ny tombotsoa azo, satria rehefa mifampiresaka ny olona dia mizara fidiram-bola ohatra, mifanoro hevitra, afaka mifanoro hevitra. Zay anisan'ny tombotsoa lehibe eo amin'ny fahaizan-teny. Dia raha antsika malala fa olona lalàna amin'ny pôlisy, ary amin'izay olona lalàna izay dia manany fifehezana anazy izy. Ka na misy ary ireo fifehezana ireo dia ny lehibe tsy nitsahatra nameny fampahirezana ahavitany soamantsara ny fianarana zay ho ataon'izy ireo. Ary zay koa moa dia manome toky ireo mpampianatra miandraikitra an'ireo pôlisy ireo fa andeha araky ny rano sinitsiny ny fampianarana ataonay, ary tsy ho ela izy ireo manam-pinoana fa tsy ho ela izy ireo dia ho tafavoaka soamantsara taky ny andihany efa lasa teo aloha. Tsy nataony firenena sinoa ambanin'ny zavatra zay mizara ny fahalalana zay, mizara ny teniny zay, ary miadevitra tsy liko fotsiny fa firifiry amin'ny olona eto ambonin'ny tany no hoe mahay ny teny sinoa. Araky ny efa teneniko zany dia firenena ray matanjaka lehibe ny sinoa dia rariny sitsiny raha hiady hianatra amin'ny teniny avokoa ny rehetra. Misy roa izy io eto Madagasikara dia ny Institut Confucius, zany hoe eny amin'ny université izy rery ihany no eto Antananarivo ny Institut Confucius, eny amin'ny université eto Antananarivo. Fa ny classe Confucius kosa dia ny école Petit Irery ihany no nahazo ny classe Confucius. Hitantsika zany tamin'ny fidiran'ny premier ministre teto amin'ny école Petit. Ary hitantsika ihany koa zany amin'ny teny isan-karazany ataon'ny ambassadeur ny fandimby eto amin'izany sehatra fizarandro zareo ny teniny zany mba hisiny ny serasera, hisiny tsy fanavakavahana eo amin'ny fiainana. Depuis la création de la classe Confucius de l'école de Petit en 2017, près de 1200 élèves y étudient le chinois chaque année, avec 80% de réussite au test HSK. C'est ici, à l'école Le Petit, qu'on a eu beaucoup de petits grands stars en langue chinoise. L'année dernière, nous avons eu mademoiselle Ambu Atiana Maeva Miari qui a remporté le premier prix dans la finale mondiale du premier concours mondial de langue chinoise pour les élèves du primaire. Cette année, c'est mademoiselle Havenu Narimanana Manatenasu Luisa qui va représenter Madagascar lors de la finale mondiale du deuxième édition du concours en tant que lauréate du premier prix à Madagascar. Ce sont les meilleures illustrations et réalisations de l'enseignement de chinois dans la classe Confucius de l'école de Petit au cours des 5 dernières années.
je tiens ici à féliciter tous les élèves de la classe Confucius et à saluer en particulier Madame la PDG, Monsieur le DG du groupe Cotigny, ainsi que tous les enseignants de l'école pour leurs efforts. Rehefa niteneniko teo tsindriko teo fa raha misy ny olana ka mahay fampiresaka ny olona dia mora ny amanan'ny olana ary raha ohatra kosa ka hoe mahay fampiresaka koa ny olona dia mora koa ny fampizarana azahoana tombotsoa na ho an'ny an-daniny na ho an'ny ankilana. Zay indrindra no nanam-pahanay hevitra hoe nampianatra an'ireto polisy reto amin'izay tsy mijaly le polisy rehefa misy fanadihadiana ataony mba tsy ho mpandika teny no hoenona fa le olona mivantana ary raha ohatra koa ka misy ny olana any amin'izay aleny tena rehetra any ka mahay le fiteny dia mba tsy ho mpandika teny koa tsy ho ampiasaina any amin'izay ale any rehefa mahay ny olana raha tsika malala fa ny polisy no miserasera andrenivohitra miserasera andrenivohitra eo amin'ny vahoaka eo amin'ny rehetrarehetra mandrindra sy mandamy ma rehefa ao anatin'ny tanjona vaovao amin'ny polisy koa le hoe miaraka amin'ny vahoaka dia zay zavatra zay dia anisany azahoany tombotsoa rehefa mahay fiteny vaovao izy satria raha tsika malala fa ny sinoa dia manohana atsika amin'ny sehatra jereo zao ny tsena be orivoka be dia be ny malagasy mahazo fivelomana amin'izany jereo ny sisy tsy tanysaina ny zavatra ataony zareo eto toerana dia rariny raha ny polisy zay miserasera amin'ireny olona reny mba anisany nomena fampianarana ihany koa. Nanentana ny fahazotoany sy ny avitany tsara ny fianarany ny lehibean'izy ireo. Ary amin'ny anaran'ny ministera filaminam-bahoaka no anolorana etona madame PDG manao manokana sy reto mpiara-miasa rehetra aminao ny fisaorana mitafotafo anay eto amin'ny polisy-pirenena tamin'ny nanekenao ny andraisana ho isan'ny mpianatra eto amin'ny école Cotigny mpianatra teny Sinoa ireto polisy roapolo amby zato mianadahy dia misy lehilahy hita ary tsy latsak'izay koa ny andriambavilanitra zay diaraina manokana ny finiavana sy ny fahazotoany ka metsikateaka ianareo mandrisika eto ary efa voalaza andramatoa filotale generaly teo ny vokatsoa mety ho azo ankoatran'ny tombotsoa azonareo manokana dia anisan'ny ampivoatra sy hanondrotra be lehibe kokoa ny lenta ny avo vonaitry ny polisy-pirenena ka dia manentana anareo zany mba tsy ho kivy fa ho hitozo hatrany satria tsisy zavatra moramora ho azo zany fa tsy maintsy mila fikirizana zavatra rehetra ary mila tanjona ny zavatra rehetra zay anankiroa zay no angatahana aminareo mba ahafahanareo ho toto soamatsara ka dia eto zany dia mitsodananareo roapolo amby zato mianadahy aleo anasa avita soamatsara ny fiofanana amin'ny tetesinoa ty ka dia ambara fomba ofisialy zany fa misokatra ny fampianarana teny Sinoa eto amin'ny école Cotigny ka dia miraso mba mitsiraka kokoa. Ary tsindrina fa aka ny diplôma asesika ay zareo 2, 3, 4 ary aorianan'izay dia efa azo atao hoe ampy tanteraka na antsoratra na ambava ny zavatra azony sy ny fahalalana azony ary fanentana amin'izay koa ny diplôma omena azy.